vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'ny anaran'ireto candidat izay mivodina amin'ny collectif de candidat sy ireto solom-bava-bahoaka loholona sy olom-boafidy tonga maro ireto dia faly miarabanareo izahay. Maro ny antso efa nataonay izay namaky bantsinana ireo fandika-dalàna, ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana ary ny fanososena ny fiandranam-pirenena amin'izao fanomanana sy fikarakarana ny fifidianana ho filoham-pirenena izao. Teo ihany koa ny antso maro fa misy fitanilana eo amin'ny fampianana ny lalàna eo amin'ny candidat ireto sy ny candidat filoha nametram-pialana ary misy osoka isan-karazany eo amin'ny lisy fifidianana. Nanao antso ihany koa zahay momba ny didy izay navoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana fa tokony tsy ho afaka milatsaka ho fidiana ho filoha ireo izay mizaka zo-pirenena vahiny ary tsy manana ny zo-pirenena malagasy intsony. Maro ny fialanena nataonay sy ireo antso hitaky ny fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy mba hitadiavana vahaolana ampilaminana momba ny fanomanana ny fifidianana sy hitadiavana vahaolana maharitra. Ninanapitsofina tamin'ireny azo maro ireny ny mpitondra ary nanohy hatrany ny fitongilanana na dia hita tsotro zao aza izany fa mandika ny lalam-pandrenana sy ireo lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Noho ireo rehetra ireo dia tonga ny fotoana anehontsika firaisan-kina, fahasahina ary fijoroana amin'ny marina mba ahafahana mamerina indray ny tany-tan-dalàna sy ny fanajana ny demokrasia. Ireto izahay collectif de candidat solom-bava-bahoaka loholona sy olom-boafidy vonina sy sahy mijoro hiary ny tombotsoan'ny malagasy tsy akanavaka indrindra ireo vahoaka tratrany tsindry azo lena tsy anasa ny mpiasam-panjakana ny tantsara ireo mpiasa sy mpandraraha tsy miakina sy ny mpianatra koa manao antso avo amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka irahina ho say ary ijoro ka hiaraka ameony tsy hitaky ny fanajana ny fahamarinana ny fampanjakana ny tany tan-dalàna eo amin'ny fampiarana mitovy sy tsy mitanila ny lalàna velona tsy anaiky ny fanitsakitsana ny lalam-pandrenana. Miantso anareo miaramila, miantso anareo sandika, miantso anareo fikambanana isan-karazany, ianareo mpanao politika fa indrindrindrindra miantso anareo olo-pirenena malagasy tsy akanavaka vonina sy say hitsinjo any Madagasikara. Noho izany dia miantso antsika rehetra hiaraka isika ho eny amin'ny kianjan'ny 13 mai manomboka amin'ny alatsinainy zao amin'ny 10 maraina ka ho ataontsika mpahandrena izany fitakiana izany mba horeny tany fa ny vahoaka malagasy dia mahay mitaky ampilaminana ary efa leo ny fanjakany tsy maty manota ka tsy anaiky lembena na intsony mamela ny fivoriana sy ny filaharana an-dalambe ampilaminana ny article 21 ny pacte international na fifanekena rasam-pirenena mahakasika ny zon'olotsotra sy ny zo politika nosoniavina ny 23 mars 2017 sy 7 no amafisina ary no naprisian'ny communauté internationale izany ny 19 septembre teo tamin'ny ilazany fa mankato sy manaiky ny fahafahana tsy azo ivalozana manao fivoriana sy mandeha ampilaminana eny an-dalabe ry zareo ary mbola namafisiny ny solotenan'ny Nations-Unies zany tamin'ny fandalovany farany teo. Manao antso avo ihany koa izahay fa fitakina ampilaminana io ary tsy ekena ny fampiroroana, ny fampiasa-kely, ny herisetra amin'ny malagasy, ny famotehana fananan'olona sy fampielezana tsao sy vaovao tsy marina. Sahiny ijoro sy mirahina fa ny tompontsom-pirenena ny hoaviny sy ny hoavinao sy ny taranakao no iarahantsika arovana izao. Omba antsika mandrakariva Andriamanitra.